Anio Alakamisy fa 4 ny volana Febroary, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Matio, nalaina tao amin'ny toko 7, andin'ny 7 hatramin'ny 12. Izay rehetra mangataka no mahazo. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe Mangataha dia homena ianareo, mitadiava dia hahita, dony dia hovohana. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovohana. Ary izy aminareo no hanome vaton'ny zanany raha mofo no angatahiny, na hanome bibilava azy raha azandrano no angatahiny. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka ava fa ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa an'izay mangataka aminy. Koa amin'izany izay rehetra tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba hataovy amin'ny olona koa torak'izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao, ry Kristy.